Tompomaso eo amin'ny vaovao ara-toekarena kosa efa tafiditra tanteraka ao amin'ny dingany famokarana ny orinasa Ambatovia amin'izao fotoana izao ka misy ary ny ezaka fampahafantarana ny asa fitrandrana izay ataony amin'ny fomba mangarahara toy ny fisian'ny varavarana misokatra izay natomboka androany ao amin'ny Tahalarariasina Analakely. Fantatra ihany koa moa fa anisan'ny mpanohana sy mpandray anjara ao amin'ny hetsika vitrine économique de Toamasina ny orinasa Ambatovia. Efa tafiditra tanteraka ao anatin'ny dingany famokarana nickel sy cobalt ny orinasa Ambatovia ary efa nisy ny fanondranana 70 taonana nickel no tanterana voatielakory zay. Fantatra fa anisan'ny mpanohana sy mpandray anjara amin'ny hetsika ara-toekarena lehibe vitrine économique de Toamasina ny orinasa Ambatovia. Misy an'ilay vitrine économique any Toamasina ary Ambatovia nisy an'ireo mpanonana sponsor zany fa andray anjara mivantana ihany koa. Ny zavatra tsara ho fantatra dia Ambatovia dia efa nanao engagement ngamba ny lazavo azy any amin'ireo faritra izay misy azy ankoatran'ny Madagasikara manontolo zany. Efa nanao engagement any amin'ireo faritra izay misy azy amin'ny fandraisana tsara amin'ny fampandrosoana. Everina fa izany vitrine économique zany dia hitondra fampiroboroboana ny sehatra ny famokarana sy ny indostria any Toamasina ataona ihany moa tsy andray anjara amin'izany mazava ho azy. Ho fampafantarana ny daholobe mikasika ny asa fitrandrahana nickel sy cobalt ao Ambatovia dia misy ny varavarana misokatra izay natomboka androany tao amin'ny Tahalarariasina Analakely. Hita ao avokoa ireo tsara ho fantatra rehetra mikasika an'Ambatovia, ny fomba famokarana nickel, ny mikasika ireo tantsaha mamatsy vokatra, ny tolotrasa sy ny maro hafa koa ary devonina ny amaly ny fanontanian'ny mpitsidika rehetra ny tompon'andraikitra samihafa. Maro ireo tombotsoa azo avy amin'ny fitrandrahana ao Ambatovia raha ny fanazavana voaray. Ny nickel no lasa vokatra fanondrana Madagasikara voalohany. Ankoatran'ny hoe ireo vola izay arotsaka eo anivon'ny fanjakana izay raha ny tombatombana aloha ankehitriny izao dia any amin'ny 100 miliara ariary any isan-taona mandritra ny taona 10 taona voalohany ary hatratra any amin'ny 7 miliara any izay mandritra ny 30 taona 3,5 miliara dolara. Ny tombony ara-toekarena anankiray izay goavana ihany koa dia tiako no manipika azy hoe eto Madagasikara no atao ny fandiovana na ny raffinage nickel sy ny cobalt. Izany dia zava-dehibe satria raha ny mahazatra aty amin'ny firenena andalam-pandrosoana dia ahondrana avy hatrany ny akora izany hoe le tany ahondrana avy hatrany makany Europa na any Amerika avaratra na any Azia fa izany isan'ny tena mampiavaka ny Ambatovia eto Madagasikara ihany no tanterahana izay fitrandrahana izay dia eto ihany koa no atao ny fandiovana na ny raffinage. Ireo tombony ara-toekarena mifandraika amin'ny fitrandrahana ray manontolo zany dia eto Madagasikara avokoa. Anisan'ny mampametra-panontaniana ny maro ny fiantraikan'ny fitrandrahana ao Ambatovia eo amin'ny tontolo iainana ary nilaza ny hevin'ny tompon'andraikitra. Marina tokoa fa betsaka ny fanontanian'ny olona amin'izy io ary ho anay manokana ao Ambatovia dia fantatray fa ngeza be le izy. Raha resaka manokana ny any Toamasina ngeza be mivandravandra be eo le ozina. Mazava ho azy fa miteraka fanontaniana zany, miteraka fitaintainana zany, miteraka fanahiny zany. Ny zavatra tiako tsipihana kosa nefa dia izao, mialohan'ny fitrandrahana tahaka an'izao, mialohan'ny nanorenana ireo foto-drafitrasa izay hoentina hanatanterahana ny fitrandrahana dia efa nisy ilay atao amin'ny teny frantsay hoe étude d'impact environnemental amin'ny atsipiriany. Nandritra ny taona maro no nanatanterahana Ambatovia an'izany ary indroa taona no nanatanterahana an'izany ka efa fantatra amin'ny atsipiriana mielo daholo zany inona ireo zavatra mivoaka amin'ny Ambatovia. Ka marina tokoa fa betsaka ny mametraka fanontaniana fa na izany na tsy izany tsy dia misy antony manokana izay tokony hiteraka fanahina ngamba amin'ny fitrandrahana nickel sy cobalt eto Madagasikara. Tsy farany raha tsy ny voalohan'ny volana Desambra moa ity varavarana misokatra ity.